Tontolo ny mozika kosa indray araka ny fanazavana izay nentin'ny école de guitare de Madagascar dia ny amin'ny tombony fitiavan'ny ankizy malagasy ny mozika. Ny tombony isan'ireo ankizy mpianatra mozika nanala fanadinana tamin'ny 3 volana farany ary lasa 10 zany manerana ireo fobe mpanadinana manerana ny nosy raha toa ka latsaky izany tamin'ny taondasa. Tsy mitsaha ny tombony fitiavan'ny ankizy malagasy ny mozika. Porofon'izany araka ny fanazavana nentin'ny école de guitare de Madagascar na ny EGM ny tombony isan'ireo ankizy mpianatra mozika nanala fanadinana tamin'ny 3 volana farany ary lasa 10 zany manerana ireo fobe mpanadinana eto Madagasikara raha toa ka latsaky izany tamin'ny taondasa. Ho an'Antananarivo manokana dia nitotosaina TSMCG eto 67 hectare ny fanadinana isa 3 volana ho an'ireo mpianatra mozika ao amin'ny EGM ny farany herinandro lasa teo. Ao anaty fankalazana ny 10 taonany isiny ny EGM amin'izao fotoana izao ka maro ireo viana napetraka mifandraika amin'izany fankalazana izany. 10 taona tokoa izay nitsangana ny EGM dia napita fahalalana amin'ny lafiny mozika izy fa ihany koa niezaka nandritra izay 10 taona izay mitondra fanatsarana amin'ny lafiny hoe mise aux normes izany ilay fampianarana entiny. Dia tamin'izay indrindra nahatonga an'ilay hoe EGM natao conservatoire de musique izany hoe misy programme ao anatiny, misy ihany koa examen trimestriel ary misy ny diplôme izay ho avoakan'ny EGM fa eo andalana mpanantanterahana izay démarche izay zany eo amin'ny lafiny fanjakana izay izao amin'izao. Ny fampitaovana ny sekoly, ny fampiroboroboana ny fampiasana internet ary ny fanitarana ny foto-drafitrasa ireo ny lahara-pahamehanana napetraky ny sekoly. Mieritreritra ny anangana foto-drafitrasa lehibe tokoa ny EGM eto 68 hectare ka mitetina 50 tapitrisa ariary ny hitetebola entina hanatanterahana